Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotranao zahay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famonoanao. Amin'izay nanoloranao ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana, mifaty soloelokanay, ary nitsangaranao tamin'ny maty mba ho fanamarinana anay. Ary fantatrao tsisy miafina aminao fa mpanota mahantra izay. Izany indrindra no mahatonga anao nenanay ka nahatanteranao ny famonjena teo amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga anay hanana ny fiadananao, hanana ny fahasambarana avy aminao, na ny fanahy na ny tena. Ary na inona zay raisinay eto amin'izao fiainana izao, maha-olombelona, mahazanak'Andriamanitra anay, dia miankina indrindra amin'ny fahasoavanao zany, izay hanomezanao fitahiana, fitahiam-panahy, fitahiana ara-tena, mba hahatonga anay toetra ho mahatoky aminao, tsy hanam-panahiana satria ianao no mijery anay, ianao no mahafantatra izay tokony ho anjaranay, ka dia mamondrafo mamelany eloko ny tsifononay, ka mahatonga anay isalasala ny amin'ny fahasoavanao, isalasala ny amin'izay mety hitondrahanao amin'ny fiainanay, ka mahatonga anay hanota hiala aminao fa hiankina amin'ny zavatra hafa izay mitondra sy mitarika anay amin'ny fahafatesana mandrakizay. Dia mifona aminao zahay, fa ny fanahiny masina no hitarika ny sainay sy ny fonay, hamantatra izay lazay ny teninao, ka hahatonga anay hiankina tanteraka aminao Jesosy Kristy tomponay, mba handovanay ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika miavaka amin'ity andro isan-taona mitovy Rue Saint-Rémy, ary ny ten'Andriamanitra koa izay lalaina ao am-perikopantsika dia ny alahady fahafito manaraka ny Trinité, dia hitantsika ho filazan-tsaramasina araka ny marka toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Filazan-tsaramasina araka ny marka toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany no nibetsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanampohanina izy, dia nantsoiny Jesosy hanatona azy ny mpianany ka nilazany hoe, mahomena ireto vahoaka, fahateloana izay no nitoerany taty amiko sady tsy nanampohanina izy. Koa raha ampidiko ho any an-tranony, mbola tsy nihinana izy dia ho reraka eny an-dalana, sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe, aiza no ahazahoana mofo aty anefitra ahavoky ireto olona ireto? Ary izy nanontany azy hoe, misy mofo firy any aminareo? Ahoy ireo 7. Dia nasainy mipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray mofo 7 izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosony. Dia narosony teny alohan'ny vahoaka zany, ary misy hazan-drano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorany ireo dia nasainy naroso teny alohan'ny koa, ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangorony ny sombitsombo nisy isatsilany ka nisy 7 sobika, ary tokony ho 4 ireo dia nampodiny. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy tompontsika.
Amen. Maonena ireto vahoaka. Izany no lohateny izay omena zao tenin'Andriamanitra zao. Maonena hoy Jesosy. Raha amin'ny filazantsarany marika no jerena dia misy eo amin'ny namokisany Jesosy ny lehilahy tsy omby 5,000 hitatsika zany ao marika 4 namokisany Jesosy ny lehilahy tsy omby 5,000 ary ao koa no ahitatsika ny tenin Jesosy hoe onena ny vahoaka Jesosy satria toy ny ondry tsisy mpiady ny vahoaka n'Andriamanitra dia toyny dia nampianatra ireo vahoaka reo Jesosy. Ary eto amin'ny marika 7 anjaratsika marika 7 anjaratsika dia tsy hafa fa marika 7 le namokisana ny 5,000 vaty. Marika 7 anjaratsika dia zao tena iresahany Jesosy fa hateloana no mipetrahana ireo vahoaka ireo ny ainy fampianaran'i Jesosy, nanatrika ny famantarana maro fahagagana izay nataony, ary dia tsy nekeny Jesosy handeha hody amin'ny anomanana ireto vahoaka ireto. Zany hoe onena Jesosy dia mahakasika ny lafiny fanahy zany amin'izay ao marika 1. Onena Jesosy ao marika 5 dia mahakasika tena ny tena zany, mahakasika ny tena zany, dia tsy hafa fa ny fiainatsika eto amin'izao fiainan'izao. Onena ny vahoaka Jesosy. Raha mijery ny testamenta taloha isika, fomba fiasan'Andriamanitra ny mijery mitsinjo ny lafim-piainan'ny vahoakan'Andriamanitra manontolo. Dia hitantsika eo amin'ny testamenta taloha ny Jeremia 1:30. Raha mamaky ny Jeremia 1:30 manontolo isika dia tsy hafa fa fampiononana, fampahirezana ary fitaomana ny zanak'Israely ho amin'ny fibebahana hiverina amin'Andriamanitra. Ary amin'izany fiverenany amin'Andriamanitra zany dia tsy ny famelan-keloko ho amin'ny ara-panahy ihany fa ny ho amin'ny fiainany andavanandro koa. Io no ambaran'ny Jeremia 1:30, 3:5 vakitsika teo. Ary mamaky ny Deutéronomie tsika 9:20 dia lazainy Jehovah Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely fa izay: fa raha mitandrina ny didiko ianareo, raha manaraka ny lalako ianareo, dia ho feno fitahiana. Hotahina ianao na miditra na mivoa, hotahina ny fanaova-mofonao, hotahina ny biby fiomponao, hotahina ny fiainany zanak'Israely manontolo fa tsy ny fanahy ihany, ny fiainany manontolo na ny momba ny fivelomany zany. Io dia ambaran'i Jehovah Andriamanitra. Kanefa tsy misaraka amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra zany. Dia eto mba tiako hanao ireo marika kely amin'izay fiheveratsika ny fahasoavana sy ny fitahiana. Rehefa manana tômôbily tsika, manana ny ampy ny amin'izao fiainan'izao, dia hotsika hoe nahazo fahasoavana. Rehefa mijoro vavolombelona ny sasany, zaho dia tsy nanana an'izao fa rehefa nivavaka tato dia nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy ny zavatra nohaniko.
dia aoko ho fantarina fa kely ny fahafantarana ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izany. Kely. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia zao amin'izay hiantsoan'Andriamanitra amin'izay firaisanao amin'Andriamanitra velona, io fahasoavana. Amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely mba hiankina tanteraka aminy amin'ny famonjena rehetra izay natao, io ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny fahatanteran'izany fahasoavan'Andriamanitra zany dia amin'izay nanoloran'i Jesosy ny tena teo amin'ny hazo fijaliana ho faty misolo antsika mpanota, ary tsy misy avy amintsika zany foy mbola mpanota isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Tena asan'Andriamanitra feno ny fahasoavana ho amin'ny famonjena antsika zany ry avy. Ary amin'ny teny ny tenin'Andriamanitra eto hoe onena dia lay fon'Andriamanitra tia, lay fon'Andriamanitra tia no miteny hoe onena. Hitantsika amin'ny tantaran'i Elia sy ilay mpitondra tena rehefa avy teny teo anatrehany mpanjaka i Elia, raha tsy nivavako indray ny teny tsy misy ranonorana latsaka, nasain'i Jehovah nandositra ny hery Elia. Dia efa nirahany Jehovah Andriamanitra ny goaiky hitondra mofo, hitondra hena, satria nanana ny firaisana tamin'Andriamanitra Elia ary nanana fiombonanaina ka amin'izay rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy, dia nitanterahany teo amin'ny fiainana izany, tsy mba nanana fisalasalana Elia. Tsy nijovin'Andriamanitra onena azy Andriamanitra, na dia niery any amin'ny toerany takarakaina aza dia hain'Andriamanitra ny mamelona ny mpanompo izay matoky azy. Onena ny fon'Andriamanitra. Ary amin'ny resaky tsika eto ny filazantsara araka ny marika, efa 3 andro hateloana no nijanonan'ireo vahoaka tao amin'i Jesosy. Inona nataon'ireo tao? Nipetrapetra-potsiny ve? Ny miaraka amin'i Jesosy dia manana ny fanjakan'Andriamanitra, satria niatongavan'i Jesosy tao amin'izao tontolo izao, niatongavan'i Jesosy eto amin'ny nifitsika dia nianorona ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nampianatra ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany izy, ary amin'izay toerany Jesosy eo aminy dia efa ny fanjakan'Andriamanitra mitoetra eo amin'ny olona zany, ka nanana firaisana tamin'i Jesosy reto vahoaka be dia be reto. Nanana firaisana tamin'i Jesosy. Ary nilazan'i Jesosy fa tsy tsara ny mandefa an'ireo mody tsy mihinan-kanina fa ho reraka eny an-dalan'ireo satria noana tsy manam-boanina. Dikan'izao dia izao ry avy, ny foto-kevitry ny fon'Andriamanitra onena teo amin'ny mbola nateo an'i Jesosy teo amin'ny vahoaka dia Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra teo anatrehany. Amin'ny andro ny fiangonana ankehitriny, fiangonana ny olona tamin'ny fampianaran'ny apôstôly teo ambony fanorenan'ny apôstôly, dia zao ny hazo fijalian'i Jesosy no aneho an'Andriamanitra fa onena ny fon'Andriamanitra. Raha manko raha mandinika ny marika 7 tsika dia hoe dia mionona fotsiny amin'ny mikarakara manome amin'ny zavatra hoanina ivelomana. Fa ny zava-dehibe amin'izay fon'Andriamanitra onena dia ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny andron'ny apôstôly, tao amin'ny andron'ny apôstôly, ka efa niakatra maty Jesosy niditra tamin'ny voninahitra, niakatra ho any an-danitra ary mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra. Ny fon'Andriamanitra onena dia ao amin'izany hazo fijalian'i Jesosy zany. Io ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ho an'ny olona rehetra izay matoky izany fahasoavan'Andriamanitra zany dia misokatra ho azy ny varavaran'ny lanitra handrotsahan'Andriamanitra ny fitahiana sy ny fanambinana ho an'ny olona.
dia ndraindray isika eo amin'ny ilazany ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra na dia tsy mangataka asika dia manome antsika izay ilayntsika, na dia tsy mangataka asika. Ary mampiposaka ny masoandro ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka ranomorana ho an'ny marina sy ny tsy marina, zany hoe mitovy, satria samy zanak'Andriamanitra dia samy omeny. Kanefa dia zao nolazain'ny soratra masina hoe tsy ampitoviako ny manompo sy ny tsy manompo any Jehovahandriamanitra. Tsy ampitovian'Andriamanitra ny marina sy ny melona dia ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Zany nolazain'ny soratra masina ry avy. Ary tsy vitan'izany fa amin'izany firaisana amin'i Jesosy zany, raha ny teny eto omena ny vahoaka Jesosy dia tsy mba mitovy amin'ny fon'olombelona onena. Raha onena olona anankiray aho dia ny saiko ny misentosento, ny foko ny misentosento, fa tsy manan-kalatra, tsy manan-katao amin'ilay olona satria zavatra hafa ny ao am-po. Fa ny onenan'Andriamanitra dia mahakasika ny lafim-piaina ny meno azy manontolo zany, na ny fanahy na ny tena. Io ny tsara ho fantatsika. Ka aza mihevitra ianao hoe na mivavaka na tsy mivavaka, na mangataka na tsy mangataka amin'Andriamanitra, omeny foana omeny ianao. Fa matetika koa amin'ny tsirariny no azahoanao izay ho anao eto amin'izao fiainana izao. Dia hoy ianao hoe omen'Andriamanitra, dia hoy ny teny mbala saiko solafaka nahita ny tsy marina nambinina. Io lazay mpijangajaga, io lazay mpamolambola mahazo toy izaty efa mandany eko amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, jerety mahazo manitra fadiranova hoy ianao. Kanefa hoy ny mpanoratra ny Apokalipsy, ianao mihevitra anao mahantra, kanefa ianao no manan-karena satria manana an' Jesosy ianao, manana n'ilay fanjakan'Andriamanitra ao anaty ianao. Noho izany tsy mitovy amin'ilay tsy marina ny fitondran'Andriamanitra anao ilay marina. Voalohany amin'izay ohatra raisitsika eto amin'ny anehoan'Andriamanitra ny fononena, hampianarany ny mpianatra ahay mizara. Zay ny zavatra hita eto. Asehon'i Jesosy amin'ny mpianatra hoe raha ampidiko ireo olo ireo any an-tranony, mbola tsy mihinana izy, horeraka eny an-dalana sady lavitra ny sasany. Ahoana moa tsy ahafantaran'i Jesosy ny tokony atao? Fa tiany ny mpianatra hatsapa zany fony Jesosy omena zany. Dia nanontany mpianatra, voamaly nomaly eo marika toko fahenina ny nanombokisan'i Jesosy ny tsimbo 5,000 lahy, nahalala tsara izay mitondran'Andriamanitra, nampisian'Andriamanitra amin'ny tsy misy, amin'ny kely nampitomboin'Andriamanitra. Eto mbola nanontany mpianatra, aiza ny azahoana mofo aty an'hevitra ahavoky reto olo reto, satria mofitona ho aminy sy azan-drato ampy azy mpianatra miaraka amin'ny Jesosy zany. Raha ny maro. Dia zao ento ateo Jesosy zany mofito zany, dia nisaotra Jesosy fampianarana voalohany zany ho an'ny fiangonana ankehitriny. Fa Jesosy Andriamanitra azy mivavaka tamin'Andriamanitra amin'ny hamelomana antsika amin'ny zavatry ny tany. Jesosy izay Andriamanitra azy mivavaka tamin'Andriamanitra hamelomana antsika olona. Fampianarana lehibe zany dia ny hananana finoana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika isan'andro isan'andro, manorona ny finoantsika zany ary ny tenin'ny Paoly apôstôly. Fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy
teny Kristy zany hoe tena Jesosy manorona finoana ao anatsika amin'ny alalan'ny teny ary valiteny finoana mivavaka anehoana fa matoky manana rai-piahatra karakara isika ary anehoana koa fisaorana amin'izay omeny ianao na dia heverinao fa tsy ampy io hain'Andriamanitra mitondra ny fiainanao amin'izany tsy fampiny zany mba haizanao miankina kokoa amin'Andriamanitra fa aza mitsiritra ho an'ny tsy marina izay manan-karena ny tsy marina izay amin'inona aza mitsiritra an'izany fa tsy hitondra fahasoavana ho azy ny tsy fahatokinan'Andriamanitra amin'izay ananana raha azonao zao rehetra zao i Jesosy kanefa veriny hainao inona ny soa azonao mampianatra Jesosy eto ny hanana ny fiangonana fahatokina feno an'Andriamanitra ka ny fitoriana ny filazantsara hoy ny fiangonana Luterana dia zao ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy ny olombelona manontolo inona dikan'izany ny olombelona rehetra dia zao mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary ny olombelona manontolo dia zao sady ny olombelona sady fanahy no tena io ny olombelona ary io nolazain'ny Efelema amin'io hoe ny olombelona manontolo tsy amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenan'Andriamanitra amin'ny pilipitra ihany amin'ny alalan'ny tafika masina izay atao hanambarana ny tenan'Andriamanitra hampaherezana ny olona ihany fa ny zarany fiangonana koa amin'ny fanaovan-tsoa fitoriana ny filazantsara koa zany ka eto dia ampianaran'i Jesosy tsika fiangonana mba tsy hamory olona fotsiny eto amin'ny trano dia izay fa ny hianatra mizara koa ka tsy miankina amin'izay fanananao sy ny tsy fanananao fa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay niantsoana ianao na niantsonanao ho zany atao amin'ny batisma eo no azonao manatanteraka an'izany riava ny fanontaniana dia ny hoe mba mahay mizara venao amin'ny olona izay ory amin'ny olona izay tsy manana amin'ny olona izay mangataka amin'ny olona izay miandrandra famonjena avy aminao ny amin'izao fiainan'izao ny fanahiko dia fa zay fiasantsika fiangonana io ohatra efa nataoko ilay mpandeha rehefa misakafo sika dia mivavaka amin'i Jesosy Jesosy io dia taio jereo amin'ny famondram-ponao ireo tsy manan-koanina tsy manan-kitafa eo mpisakafoanana ianao amin'io kanjo tonga le mahantra mba meo fa tsy manan-koanina mandehana aloha mandeha fa mbola misahirana mbola mihinana zahay fanao tsika zany mandehana aloha fa mbola sahirana zay dia mandrahana mihitsy aza fa manelikelina nefa io ianao no ataon'Andriamanitra fiasana sy zara aminy hitatsika ny tantaran'i Lazarosy sy ilay mpanan-karena natao tokony ambaravaran'i Lazarosy ilay mpanan-karena Lazarosy mba hiandrandra ny latsaka amin'ny sombotsombony latabatry ny tompony ny elikany milelaka ny feriny fa tsy nahoan'ny mpanan-karena Lazarosy ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra raha ny teny mpianatra izy tamin'izay fotoan'izay dia ny fiangonana ankehitriny zany ahaizara filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olombelona manontolo fampianarana tsika zany ary vokatry ny finoana zany valiteny ny finoana zany amin'izay nandrasanao ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao tsy nandray ny fahasoavana fotsiny ihany ianao ho an'ny fananao fa nomen'Andriamanitra koanao ho an'ny tenanao dia ampianarana zany finoana zany hizara tenan'Andriamanitra hizara izay anananao ho an'ny manahelo manaraka zany amin'ny fampianaran'i Jesosy eto asan'ny finoana daholo zany dia nandeha ny mpianatra rehefa nisaotra Jesosy na tamin'ny mofito na tamin'ny hazan-drano dia namoky ny olona izy dia voky ireo ny tenin'Andriamanitra eto voky ireo
misy ny olona tsy mitoetra amin'ny fahatokena sy ny finoana any Jesosy ny famonjena vitany, satria heverin'ny olona fa tsy miany amin'izao fiainan'izao Jesosy fa ny ara-panahy ihany. Indray le mitoriteny tokoa ny mitoriteny sasany ny ara-panahy ihany, ary zay tsy nampanina ny mpanjanantany tany amintsika satria ny fiangonana mitoriteny tsy mijery lafo ny ara-politika sy ara-toe-karena fa ny fanahy ihany dia tsy tahitranga amin'ny fivavahana ny mpanao-politika ny mpanjanantany avelany vavaka ihany. Fa eto Jesosy dia manamarika tsara amin'ity marika toko fahavalo ity fa tena miahy ny olona zay nino azy izy, miahy ny olona zay nino azy izy ny olona teo amiko zay nandre ny fampianarana, nahita ny asa mahagagana nataony, ary tsy nimononona tamin'izay rehetra nataonareo na nisy anoanana azy tsy nimononona tamin'izany vao fa Jesosy monena azy. Indraindray tsika kristianina tsy matoky ny fahasoavan'Andriamanitra mandrotsaka fitahiana ho antsika. Indraindray tsika diso fandrainy amin'ny hoe fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra, fa amin'izay andraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'izay inoanao ny famonjena vitany, dia izy koa miany fiainanao andavanandro ka manome fitahiana, manokatra ny lanitra ho ny tenin'ny Malakia, manokatra ny vavahadin'ny lanitra ary mandrotsaka ny fitahiana sy ny fanambinana mahasoa avy amin'Andriamanitra ho antsika ny amin'izao fiainana izao. Hanika raha misy zavatra zay tadiavintsika amin'Andriamanitra, tsy mitady firaisana amin'Andriamanitra aloha, fa izay zavatra manahirana antsika amin'izao fiainana izao. Io anie nampianaran'i Jesosy katsao aloha ninozy fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ho anampy ho anareo ny zavatra rehetra, anampy ho anareo ny zavatra rehetra. Fa ny antsika katsao aloha ny zavatra rehetra zay vo anampy ho anao ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika tsy misy afa-tsy ny tombontsoa ho antsika, tsy misy afa-tsy zay rehetra mahasoa ty fiainantsika ty noho ny tsy finoana zany fa tsy afa-kotra, satria tsy mahay miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra, na hoina fitondran'Andriamanitra, fa izao ny saintsika ny mieritreritra ny amintsika, ny fotsika no misainany amintsika, dia tie hieloha lalana an' Jesosy fa tsy mahavita ny asany Jesosy. Zany mahatonga tsy finoana nge ny amin'ny fiahiana zao fiainana zao, zay tsy finoana ka mitarika antsika ho amin'ny fahadalana amin'ny ota maro isan-karazany, matoa manompo sampy ny mpanompo sampy, tsy matoky an' Jesosy fa miany fiainana izy. Dia any amin'ny tapakazo, any amin'ny vato, any amin'ny rano, any amin'ny zavatra maro samihafa no hitokiny, fa io mahavonjy azy, fa Jesosy tsy mahavonjy azy, Andriamanitra tsy mahavonjy azy. Ino no mahatonga antsika hanana ny zavatra maro na fialonana na ny avinavina na ny zavatra maro ny fiebeboana, ny zavatra zay lazay ny soratra masina fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny tsy finoantsika an'Andriamanitra nge io e, ny tsy finoantsika ny famonjena vitan'i Jesosy io e. Zany ho izy, ary dia mitady zavatra hitomboanao mihoatra ny hafa ianao, mitomboanao ara-karena, hitomboanao ara-bola, hitomboanao araka sakafo, hitomboanao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiaina zao nefa lavitra n'Andriamanitra ny fiainanao, na dia kristianina azy ianao. Raha miteny Jesosy mivavaka tamin'Andriamanitra izy, fampianarana ny mpianatra zany, hanao hanehoany valiteny finoana, ary raha mivavaka koa izy anehoany eo mivahoaka an'Andriamanitra fa tena Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ny loharanom-pitahiana rehetra, na ho an'ny fanahy na ho an'ny tena. Ary zao ny voalazan'ny mpanoratra ny Hebreo toko 1:20, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mangataka. Izay manatona an'Andriamanitra
dia izay manatona amin'ny fibebahana isan'andro isan'andro mba hanana ny firaisana amin'Andriamanitra ka hanoeran'ny ota hanoeran'izay sitrapony nofo ny filana maro samihafa izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mitarika antsika ho amin'ny fahafatesana manatona an'Andriamanitra satria honena antsika tao amin'ny fahasoavany Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy amin'izany fanatonana izany amin'ny vavaka no ifaneraserantsika amin'Andriamanitra amin'izay anehoantsika ny valiteny ny finoana ao anatsika fa matokisika fa manana ray mpiazo mikarakaratsika ary amin'izany vavaka izany ifaneraserantsika amin'Andriamanitra no aza hotsokatsika toky fa mpamaly soa izy ary ny hanandratatsika ny fisaorana an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika eo isika hoe raha izany fanomezan'Andriamanitra nahoanany tsy mitovy izay sy rano fantatr'Andriamanitra izay mahasoanao fa raha izaho mahantrahantra no omeny harena be firifiry ny kristianina izay mandao an'Andriamanitra no ny harena firifiry ny mpivady kristianina izay misarabady satria nahazo fitahena tampoka firifiry ny tokantrano korontana satria tsy avy amin'Andriamanitra tsy miankina fahasoavan'Andriamanitra fa miankina amin'ny herin'ny tena miankina amin'izay rehetra heveriko fa mety amin'ny hahasoany ty fiainan'ity diso hevitro zany ary io ny teniny lazainy ao Matio toko faraky am'telo toko fahenina toko faraky am'telo aza manahy ianareo amanao hoe inona no hoaninay na inona ny sotronay na inona no tafinay fa izany rehetra zany dia katsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony hoanareo zany rehetra zany fa katsao aloha fanjakana Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra izay zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia zao ny manakina ny fiainantsika manontolo na ny ara-panahy na ny ara-tena eo anatrehan'Andriamanitra ny firaisantsika amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-pibebahana amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka izany no ananantsika firaisana amin'i Jesosy izany miankinatsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka hanokafany ny vavahadiny lanitra handrotsahany fitahena rehetra ho anao ry kristianina mpamonjy fifiriana eto inona no katsahanao eto inona no tadiavinao eto mikatsaka tokoa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany va amin'ny alalan'ny fahasoavana fiasam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta amin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana sa inona no tadiavinao sa ny hangataka amin'Andriamanitra hoe hivavaka aminao Andriamanitra dia ndraindraytsika manao chantage amin'Andriamanitra raha tsy omenao an'izao tsy hanompo anao Jesosy raha tsy omenao izay ilaiko aho tsy afaka hanompo anao meo an'izao aho dia izay aho vao manompo anao ataontsika filantsy mahita Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika itsika ny manao chantage amin'Andriamanitra inona moa ny soa amin'Andriamanitra amin'ny tsy fananana tsy misy ahitan'Andriamanitra ninina amiko fa izao zanany aho no foronony tiany ary tiany hanananjara amin'izany fanjakan'olona masan'izany fanjakan'Andriamanitra honena ny fonon'Andriamanitra honenantsika izy honenantsika izy amin'izay nanoloran'ny tenany honenantsika izy satria hitany ny fahantratsika sy ny fahalemetsika ny otatsika izay malaky mahazo atsika honenantsika izy amin'ny alalan'ny hazo fijaliana mba handatsan'ny rany hanadiovany ianao ho afaka amin'ny ota rehetra honenanao izy honena izy honenantsika izy mba hahazahoany miasa eo amin'ny fiainantsika manontolo dia ny hanomezany fitahiana rehetra na ho an'ny tena na ho an'ny fanahy
aza manahy satria hoy Lutera raha manao mivavaka hoe meo anay io mianna sazo anay dia manambara tsara Lutera Andriamanitra dia manome hanina ho an'ny olona ho an'ny rehetra eny fa na dia ho an'ny ratsy fanahy koa na dia tsy mangataka azy isika kanefa mangataka mitiataka ety isika mba tonga antsika hanaiky azy amin'ny fo fisaorana feno fisaorana eo amin'ny mpandraisana izany hanina isan'andro zany ary raha manazava ny hanina isan'andro Lutera dia zao no lazay ny zavatra rehetra ilaina mba hanoanana sy hamelomana ny tenantsika toy ny sakafo rano fisotro fitafiana trano tany biby ompiana vola sy fananana vady amanjanaka dia votombavaka ankonana votombavaka inona dikan'izany zanaka ny ankonana izay manana firaisana amin'ny Jesosy ako fantatsika izany fa tsy ny ray aman-dreny ihany dia ampy ho an'ny zanaka koa zay fa ny zanaka koa tsy maintsy tariana ho amin'izany fivavahana zany tsy maintsy tariana ho amin'izany fiankinana sy firaisana amin'ny Jesosy zany ny zanaka sy ny ankonana fianakaviana rehetra ary zay koa ny angompisitsika kristiana fa raha anao ihany mivavaka eto ny ankonanao mbola lavitra an'Andriamanitra na ianao mivavaka eto tsy hainao no mananatra ny zanakao fa mandeha amin'ny zavatra ny filibana sy ny zavatra tiany atao ny zanakao tsy ampy zany fa zay lazay Lutera eto vady aman-janaka votombavaka ankonana votombavaka manana firaisana amin'ny Jesosy daholo zavatra maro tahaka an'izany andro tsara fiadanana fifehezan-tena fahasalamana laza tsara namana tsara mpiara-monina mahatoky ny mpitondra fanjakana lazainy amin'ny daholo lazay Lutera daholo hanina sahaza zany hoe izay mahatonga ny fiainanao eto amin'izao fiainan'izao ho tonga lafatra araka n'Andriamanitra fa tsy ho tonga lafatra araka ny filany nofo ka ilibatsika amin'izay tany nofontsika zay tany kipitsika fa amin'izay ahatsaranao ahasoa ny fiainanao ka azahoanao manompo an'Andriamanitra io no hoe vavaka anehoanao ny fisaoranao amin'ny andraisanao ny valim-bavaka avy amin'Andriamanitra io no azavainy tenin'Andriamanitra ho antsika eto voky navelan'i Jesosy ny fahavokisana eto sy hoe voky ty samy voky izy dia matory voky izy dia fa tiana ho lazaina amin'izany dia zao ny ijoro vavolombelona zay rehetra nandray mamaim-poana dia mizara manaim-poana nomen'Andriamanitra ianao dia manomeza manaim-poana zany fahasoa zany fitahina io fitahina io raha hoe anao dia koboninao tahaka ilay mpanan-karena manan-kanina be tsy lanilaniana mandritry ny taona maro aho noho zany dia tehiriziko ato dia ampitoloky ny trano fitehirizako dia mihinana misy toa tsy mandinika an'Andriamanitra aloha ranom-pitahina ary tsy mandinika ny namana izay hasoavina izay hanana fitahina koa amin'izay fitahina azonao noho izany dia tena feno fampianaran'i Jesosy amin'ny alalan'izao teny izao raha mandray ny tenin'Andriamanitra eto raha nomena ny fitahina ianao raha koboninao anao ihany zany dia tsy fahasoavana ny fahasoavana tsy fitahina ny fitahina satria fitiavan-teny zany fa amin'izay nataon'i Jesosy omena ny fon'i Jesosy dia nanoloran'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana ho anao ka ny finoantsika an'izany hanomezan'Andriamanitra fitahina amintsika mba hanasoavantsika ny namantsika voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny talohan-drendako mandrakizay raisy ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fasana ny fanahy masina ho aminareo rehetra rehetra amin'izao koa mandrakizay amen